ranambarany ny filoham-pirenena ananan'ny Madagasikara ireo fitaovana raitra natao hiatrehana ady saingy vitsy ireo sehatra ahafahana maneho izany amin'ireo vahoaka tahaka ny fetim-pirenena sy ireo vanim-potoana fandraisana fihaona lehibe iraisam-pirenena ankalasa miteraka resabe-hatrany ny fampiasana izany. Ary tsy afianika anareo fa izay nankarary ny fonony filoham-pirenena dia tantsika nikarakara ny sommet de la francophonie tahaka ny sarinady mihitsy ny fihetsehentsika tamin'ireny fotoana ireny nefa dia le malagasy tahaka atsika ihany no nandrabiraby naseho tamin'ny gazety dia reto veny mba fitaovana zao veny mba entina miaro zao veny mba entina miady hoy za hoe asana misy amin'ireny eto fa engane mba hitan'izy reny zao zavatra nataontsika zao faraky ny tenin'Andriamatoa minisitra teo mila mitandrina fa mahafaty na mandratra fa soiamy fa tsy natao hitodika any amin'ny vahoaka akory izy reny fa natao iarovana azy. Ilaina enti-manana indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pitovana ny fanatanterahana sarinady ataon'ireo miaramila tahaka izao. Nahita mivantana izay fahabangana izay ny filoham-pirenena ary nampanantena ny anatsara sy hanome fitaovana vaovao ho an'ny tafika malagasy eo amin'izay fiarovana izay manoloana ireo mpananibohitra. Tokony ho fanainga vaovao raha teo ho an'ny Foloalinda ny fahatotosan'ny tiany-totry 724. Androany dia velombolo isika rehetra satria dia afaka miatrika amin'ireny. Sarotsika nge dia isa-taona na maromaro ny tahaka ireny fa nety manana no tsy ho ampy foana amin'izy ireny. Eto ny filoham-pirenena dia tena aminareo na ny tafika malagasy zany na ny zandary zany na ny polisy zany fa dia zao hiezaka arak'izay azo atao isika ampitaovana anareo hitondra fitaovana moderna sy vaovao ho anareo. Ilaitsika zany tsy ho vitatsika ndray andro daholo zany efa nanomboka isika fa mbola ho tohizana mbola ho atsaraina ireny zavatra ireny. Engany izao tsy totry 17 amby 20 izao tena hiteraka soa, hiteraka ny tsara, hiteraka lay fanoteneniko hoe angovo ampahery anareo, ampetsika anareo ao amin'ny tafika malagasy ary mba atonga anareo irery amin'ny asanareo. Ankoatr'ireo fitaovana vaovao efa natolotra ho an'ny tafika izay efa nampiasaina sady nandritra ity sarinady ity dia fiantatra ihany koa fa anao ezaka manokana azona drone bokisy koady fanampiny fitaovana moderna mifanaraka tsara amin'ny asan'ireo miaramila ny fitondram-panjakana. Totosa soma tsara ny tiany-totry 724 satria ny herendoza avokoa ireo mpisehatra rehetra tao anatin'izany.